Ny volana aprily dia natokana indrindra ho andro anaovana hetsika ho an'ny tany. Mandray anjara mavitrika ao anatin'izany moa ny masovon'ny Amerikanina miasa simonina eto amintsika. Araka izany ary dia notokanana androany ohatra ny ivitoerana fanavahana fako azo ahodina ary notsidihana ihany koa ilay ivitoerana fanadiovana rano maloto azo ampiasaina indray amin'ny fanondrahana zaridaina. Ny andindiny vaovao. Betsaka ny fako mbola azo ampiasaina sy ahodina indray. Ny eto anivon'ny masovo Amerikanina dia miara-miasa akaiky amin'ny orinasa vohitra environnement izay manaiky ny andray ireo fako azo ahodina napetraka eo anivon'ny daba-pako ny masovo Amerikanina. Nitokanana androany moa ity foto-drafitrasa ity ary miavaka tsara ny toerana andrariana ny vy, ny hazo, ny taratasy, ny plastika ary ny baoritra. Nambarany lehibe ny masovo Amerikanina miasa simonina eto amintsika fa ny fanavahana ny fako azo ahodina dia ahafahana mahita ny fomba azo atao ary ihany koa manome ohatra ho an'ny hafa. Anisan'ny novoaboasin'ny lehibe ny sapan-draramy sahana ny fanorenana sy ny fanodinana ny fako ny ezaka atao amin'ny fitsitsina ny angovo. Ny avy eto amin'ny masovo Amerikanina ohatra dia mampiasa ireo takamo LED ary ny hena eo amin'ny ampahefany na ampahadimy eo ny fandaniana herinaratra. Notsidihan'ireo mpanao gazety ihany koa ny fandinan'izy ireo ny rano maloto izay tsy misy very fa ampiasaina indray anondranana ny zaridaina. Le rano rehetrarehetra vato anatin'ny masovo zany dia tsy misy very na goutray ary fa rehefa rano rehetra avy nampiasaina tao na rano aveza na aveza dia voangona daholo dia tonga eto amin'ity toerany. Rehefa tonga ato izy dia misy mandalo machine broyer anazy alohan'ny hoe broyeur zany manapotika an'izay solide rehetrarehetra. Dia rehefa voabroyer le solide dia mivadika amin'ny efitra anankiray manarakaraka indray izy. Dia rehefa tonga ao izy dia misy karazana bakteria velona ao mihinana le potika maloto rehetrarehetra dia le rano sisany tavela. Dia rehefa miala avy eo izy dia mivadika amin'ny efitra anankiray indray dia amin'ny efitra manaraka io indray izy milatsaka any ambany izay mety mbola ho hisy potin-javatra tavela dia ny rano ety ambony mikisaka makamin'ny toerana anankiray le vongany avy aty ambany miverina ry amin'le voalohan'le procédé. Le rano vao avy io rehefa avy eo makao amin'ny efitra anankiray hafa indray traitena amin'ny karazana produit. Rehefa vao traité le rano iny dia mivadika amin'ny efitra manaraka dia rehefa avy ao izy dia averina ny anaty tanàna manondraka ny voninkazo sy ny zaridaina rehetrarehetra. Eto ihany koa moa no anaovana ireo fanamarinana na ny testa samihafa. Tsy misy very ireo fako fa atokana avokoa mba ahafahana manodina azy ireo indray, eny hatramin'ny menaka, ny takamo, ny bateria sy ny hafa koa. Mampiasa panneau solaire ihany koa ny masovo Amerikanina mba ahafahana manafana ny rano ao amin'ny dobo filomanosana. Marihana fa ny eto Madagasikara dia anisan'ireo masovo Amerikanina izay nahazo ny certification LEED na ny Leadership in Energy and Environmental Design izay manome ny ohatra eo amin'ny fampihenana ny angovo ampiasaina sy ny fiatraikany eo amin'ny tontolo iainana.